Adventist World Radio, the voice of hope. Radio feon'ny fanantenana na ny AWR. Tsaroa fa ny maha-kristianina antsika dia tsy midika akory izany fa hianoka anaty fiadanana sy fahasambarana tanteraka izao sy ianao manombika eo. Izao kely indray ny soratra masina fa maro ireo olona ao amin'ny baiboly no zaka sedra maro, anisan'izany Joba, Josefa, Davida, Daniela sy ny namany 3 lahy sy ny maro hafa koa. Na dia nandalo fahoriana mafy aza nefa izy ireny, dia tsy adino fa manana Andriamanitra azo itokina izy. Eny, ny ohatra faratampony dia Jesosy fonizy tetỳ an-tany. Tsy mba nanota na atoky sy nanao ny tsara na nasoa ny mpiarabelona taminy kanefa dia mbola nienjehana hatrany. Ny afaratra amin'ny fahafatesana azy izany mba hahafaha misolo ny toerako sy ny toeranao ary mamonjy antsika. Endry namako, raha mandalo ady sarotra ianao ankehitriny dia mahereza, aza kivy mifantoa eo amin'i Jesosy fa efa nalehany, efa nitsahany ary nentiny avokoa izay ratsy sy mangidy ary mafy indrindra teto tany. Mandalo sy manaraka ny ditongony sisa ianao raha mbola eto tany, kanefa na tsy maintsy mandalo izany azy sika dia aza adino fa hainy avokoa izay mahazo anao, fa olana amin'ny zavatra rehetra izy. Na dia mandray anjara ao anatin'ny ady azy sika, toy izay nahazo an'i Davida ohatra sy ireo hafa izay nitany saina teo aloha, dia tsy avy amintsika olombelona no azahoantsika fahafahana sy fandresena, fa avy amin'ilay Andriamanitra mahery tompontsika irery ihany. Araka ny voalaza ao amin'ny Mateo 5:1-12 sy 12 manao hoe: sambatra ianareo raha tsy ny olona senjehany ary asian'izay teny ratsy rehetra hitenenany lainga anareo noho ny amiko. Mifalisy miravoravo ianareo fa lehibe ny valim-pity anareo any an-danitra. Fa toy izany ihany no nanenjehany mpaminany izay talohanareo. Tsaroa fa tsy misy fakam-panana azo anareo afa-tsy izay zaka n'olombelona, nefa mahatoky Andriamanitra ka tsy hamela anareo alaim-panahy mihoatra noho izay zakanareo. Fa momba amin'ny fakam-panahy dia asiany lalana ahafahanareo koa mba azakanareo izany. Korintianina 1:10-17. Amen. Vitany ady dia ireto nafaliana, tsy ombitratrany ao anaty torano mikorina ny tsikisiaravona. Urakoram-piderana, Alleluia sy hosana, sesilany fa tonga soiany, harahava tonga soa rabaina havokoa, tafita ihany isika nandresy toko, tsy nandaitra ny akivina nandresy fahoriana, ny fikitrampinona ka de todiso hoan'ny zanak'ondriany ny saotra tera, melika loatra ny famonjeny,
sika loatra ny famonjeny ho aziko ny voninahitra terao ny tompo andriamanitra dieza moramanga fa tsy mbola vitany aty mbola eto fony sika antenao ny famonjena ndanao ny fanesena de satro tia tema sika tsy natao eto araka ny fikasany tany lavitry ny sento tsy misy ny tomany no miandratsika any tsy otsarona dino avoko reo ady mafiretrana zay lay onjany fanantenana tibokiny aravona lasany fisentona sitranany fo ho amilay fanasandehibe areo vovonjy marobe sika ifanatry tava ifampiarahaba arahaba tonga soe arahaba tonga soa rabaina havokoa tafita ihany sika nandresy toko tsy nandaitra ny akivina nandresy faorina ny fikitrampinona ka de todiso sakafo mahasoa mahasalama mahavelona atolotry ny feon'ny fanantenana dia manasanao ampitiavana indray akatoerana tsara anaraka ity fomba fikarakarana sakafo tsotra dia tsotra ity tsy ino izany fa fikarakarana papay sy voanjo reto avy indray ary no zavatra ilaina raha ahandro papay amin'ny voanjo isika papay mbola mantamanta anankiray lehibe dia mila voanjo katra isika voanjo vaventy ireny izany efa voatoto ray apahatelon'ny kapoaka ary sira arak'izay ilaina averina indray izany ny zavatra ilaina papay mbola mantamanta anankiray lehibe voanjo katra efa voatoto ray apahatelon'ny kapoaka ary sira arak'izay ilaina raha ohatra moa ka tianao ny mbola hanatsara azy amin'ny alalan'ireo zavatra manitra fanao amin'ny sakafo dia anjaranao indray any manao izany rehefa avonina ary ny zavatra ilaina dia hiditra amin'ny fikarakarana azy isika voalohany indrindra aloha sasana ny papay sasana madio tsara avy eo dia silarana 4 ary esorina ilay voany ao anatiny iny ilay voanina papay maintimainty iny izany esorina rehefa afaka ny voany dia voasana amin'izay ny papay ary tetehana hanana endrika efamira dia alaitsika ny vilany dia arotsaka ao anatin'ny vilany ilay papay efa voatetika iny dia asiana rano mangatsiaka ka ny fatran'ny rano mangatsiaka dia atao fotsiny izany izay andifotra n'ilay papay dia avy eo andrahoana izy rehefa mangotraka ilay rano nandrahoana amin'ny papay dia arotsaka ao amin'izay ilay voanjo sy ny sira dia andrahoana mandritra ny 30 minitra ka hatrany amin'ny 5-7 minitra no any amin'izay ilay papay sy voanjo mba hahatonga azy arehidrehitra rehefa vita izay dia azo aroso atao laoka andeha averina indray ny fomba fikarakarana amin'ny papay hitanao fa tsotra dia tsotra ny fomba fikarakarana azy sasana madio tsara aloha ilay papay
avy eo asilahana 4 dia esorina ny voany. Rehefa afaka ny voany dia voasana hiala amin'izay ny hoditry ny papay ary dia tetehana ahazo endrika efamira ilay papay iny. Alaitsika ny vilany dia arotsaka ao ny papay voatetika ary asiana rano mangatsiaka mandifotra azy dia andrahoina amin'izay. Rehefa mangotraka ny nahandro dia arotsaka amin'izay ilay voanjo efa voatoto no resantsika teo aloha miaraka amin'ny sira dia andrahoina mandritra ny 30 minitra ka hatrany amin'ny 15 minitra no any, izany hoe mandra-paharidrihetry ny nahandro izany. Efa maridrihitra ilay papay natao tamin'ny voanjo dia efa masaka ny nahandro, azontsika aroso amin'izay. Dia mazotoa indray ary mikarakara, mazotoa homana sakafo tsotra nefa mitondra fahasalamana, azo ilaofana tsara ny papay amin'ny voanjo. Fanjanoana n'olitra izany fomba fikarakarana sakafo izany ho anao teto, isaorantsika ny namana Sam ny sahana ny lafin'ny teknika. You are listening to Adventist World Radio, the voice of hope. AWR manolotra ho anao. Feon'ny fonantenana. No ny teninao. Manasanao hiara-mianatra ny tenin'Andriamanitra aminao namanao Kaleba Ndretsikivy. Raha tratrany tsy fahombiazana ny mpiasa matianina iray ka misy namany tsy nianatra n'izany asa izany manoro-hevitra azy dia azo antoka fa tsy dia hisy lanjany loatra amin'io mpiasa io ny toro-hevitra io namany io. Foronana mandeha ho azy eo amin'ny olombelona izany. Misy toe-javatra tahaka izany ao amin'ny Baiboly izay hodiny hitsika sy hakana lesona. Andeha vavaka isika alohan'izany. Rainay izay ny an-danitro, andray lesona avy amin'ny fandiniana ny teninao izahay. Sokafo ny sainay ahay andray ny hafatra ampitainao amin'ny alalan'izao tantara ianarana izao. Ampio izahay ho sahy hanapa-kevitra iaina araka ny sitraponao. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Mpanarato matianina ry Petera sy ny namany. Na dia ny matianina faran'izay be fanandramana aza nefa dia mety ho tratry ny tsy fahombiazana ihany. Sendran'izany toe-javatra izany reto mpanarato Galilianina ireto. Hoy Petera tamin'i Jesosy, Luka 5:5. Fa Simona namalaka nanao hoe, Tompoko, mandritra ny ala no efa nkelezana iaina, nefa tsy nahazo na inona na inona, kanefa no ny teninao dia alatsako ihany ny arato. Ny mpanarato dia mahalala fa amin'ny alina ny tena fanaratoana. Efa tsy natoran'ry Petera ny amin'izany. Eto anefa dia efa nanaiky faharesena ny matianina. Hoy ny 2, Luka 5:2. Ary nahita sambo kely roa nijanona teo tsisy ny farihy izy, fa ny mpanarato efa niala taminy ka nanasa ny aratony. Efa nijanona ny sambo kely, efa nisasana ny arato ary efa niala teo ny mpanarato. Sary ny tsy fahombiazana avokoa izany rehetra izany. Aza diona nefa fa matianina reto mpanarato reto. Tsy mifidinizaniza ny tsy fahombiazana sy ny fahasairanana. Indraindray dia miravoravo tanana isika, very fanambola velona satria ny antom-pivelomana mihitsy no mamono antoka. Raha tsy fanombohany ty tantarandry Petera ity, nefa ny atsara. Noho izany, raha manaraka ny nataon'izy ireo ianao, dia ho tsara fiafara koa ny tsy fahombiazanao. Lehilahy reny nanova ny tantara ho tsara dia Jesosy. Tsotra ny baikony. Luka 5:5. Ary efa nitsahatra ny teny Jesosy, dia hoy izy tamin'ny Simona, mandrosoany amin'ny lalina dia alatsao ny aratonareo azahoana azan-drano. Fiaikana goavana ho an'i Petera izao baiko izao. Ny sambo kely efa nilozana, ny arato efa nisasana, ary nandritra ny alina no efa nikilezan'izy ireo aina. Ambon'izany rehetra izany dia
tsy mpanarato matianina tahaka azy ireo no mibaiko. So ihany Petera fa efa nahitany fahagagana nataon'i Jesosy toy ny nanasitrana ny rafozam-bavy ny taloha kelin'izao. Luka 4:4 noho izany nankatoy izy na dia naneho fialan-tsiny kely ihany aza. Hoy izy amin'ny 5 izay efa nivakitsika teo. Fa Simona namalaka rana hoe, tompoko, mandritry ny alina no efa nikelezana iaina nefa tsy nahazo na inana inona, kanefa no niteninao dia alatsako ihany ny arato. Efa fantatry Petera ny herin'ny tenin'i Jesosy na dia tsy mpanarato azy izy. Ilay mifehy sy mibaiko ny zavatra rehetra no nanoloana amin'ny Petera. Mbola manoloana antsika io lehilahy io na dia tsy hitantsika maso aza. Efa nampanantena fa anatrika ny mpanaradia azy hatramin'ny farany izy. Izao ny fampanantenany eo amin'ny Mateo 7:20, 9:20 manomboka amin'ny tapany 2. Ary indro izaho momba anareo mandrakariva ambara-pahatonga ny fahataperan'izao tontolo izao. Tsy misy atahorana ny tsy fahombiazana satria momba antsika hatramin'ny farany izy. Misy anjarantsika nefa amin'ny famonjena ataon'i Jesosy dia ny fankatoavana ny baikony. Hoy Petera teto, kanefa noho ny teninao. Midika ho fileferana izany, finoana sy fahatokiana, fahasahiana no dingana ho any amin'ny lalina. Ny fahaizan'olombelona dia mampiasa amin'ny alina. Jesosy kosa maniraka ao amin'ny lalina. Mampatahotra ny rano lalina, nefa ao ny misy famonjena. Raha tsy ateraky ny rano ny olona ho Jesosy, rano be ny dikan'izany, dia tsy mahazo miditra ny fanjakan'Andriamanitra. Jaona 7:5. Aza mianina amin'ny zavatra tsotsotra eo amin'ny fiainana. Noho ny tenin'i Jesosy dia sahia manao dingana amin'ny lafiny ara-panahy, ara-pivelomana, ny fianarana sy ny sehatra rehetra eo amin'ny fiainana. Ny fianoanan'i Jesosy ny fototry ny fahombiazana hatreto an-tany ka hatrany an-danitra. Izao ny teny fikasana amin'ny Deutéronomie 7:20, 1-5. Raha mihaino tsara ny feon'i Jehovahandriamanitra ao ianao ka mitandrina nanaraka ny didiny rehetra izay andidiko anao anio, dia asandratra Jehovahandriamanitra ao ho ambonin'ny firenena rehetra amin'ny tany ianao ary ho tonga aminao sy ho azonao izao fitahiana rehetra izao. Raha mihaino ny feon'i Jehovahandriamanitra ao ianao, ho tahina ianao ao an-tanàna ary ho tahina ianao any an-tsaha, ho tahina ny ateraky ny kibonao sy ny vokatry ny taninao ary ny ateraky ny biby fiomponao, dia ny ateraky ny ombonao sy ny ateraky ny ondra manosinao, ho tahina ny aronao sy ny vilia fanaova-mofonao. Ny fototry izany rehetra izany dia ilay hoe raha mihaino tsara ny feon'i Jehovah ianao. Inona moa ny vokatry nankataovan'i Petera ny tenin'i Jesosy? 5:7. Luka 5:7. Ary rehefa nataony izany dia nahazo hazan-drano be diaibe izy ka efa nisy tritra ny aratony. Ary izy nanatsika ny namany izay teo amin'ny sambo kely hafa mba ho avy hanampy azy. Dia avy ireny ary nofenony ny sambo kely roa ka efa saiky ny lentika. Nanjary tritry ny fitahiana ny arato ary saika nalentiky ny fahombiazana ny sambo kely. Rehefa mihaino tenin'i Jesosy sika dia mila alehibiazina ny sambo kely ary amafisina ny arato fa ho be lavitra noho izay antenaintsika ny fitahiana omeny. Toy izao no anehon'ny apôstôly Paoly sahady ny habeny zavatsoa ho an'izay fikitra amin'ny tenin'i Jesosy. Korintana 2:2-7. Faraka ny voasoratra hoe, izay tsy mbola hitan'ny maso ary tsy mbola reny sofina na inona no efa namboarin'Andriamanitra ho an'izay tia azy. Ny aiky ny mahatsinitsinina azy ilay mpanarato efa zatra ranomasina ao amin'ny 9:9. Luka 5:9. Ary rehefa hitan'ny Simona Petera izany dia niankohoka tamin'ny tongotry Jesosy izy ka nanao hoe, tompoko, miala amiko fa olomeloka aho. Ny aiky Petera fa Andriamanitra mahery sy masina io lehilahy mibaiko azy io. Niankohoka izy natsiaro ny tena nomeloka ka tsy mendrika ny fanatrika amin'i Jesosy. Tsy lasa akory ty farany fa nanome andraikitra vaovao an'i Petera. Hoy Jesosy amin'ny 9:10. Luka 5:10. Dia hoy Jesosy tamin'i Simona, aza matahotra, hatramin'izao ankehitriny izao dia olona kosa no ho azonao. Misy fanaratoana masina sy lehibe lavitra noho ny fanaratoana trondro asain'i Jesosy atao eto amin'ity tany ity, dia ny fanaratoana olona. Fitarinan'ny olona hiala avy eo amin'ny vahoaka be izay tao ranomasina feno fahotana izany asa izany. Tsy Petera ihany nantsoina hanao izany asa izany fa izay rehetra mahatsapa ny tena fa efa tratran'ny araton'ny filazantsaran'i Jesosy. Raha nasain'i Petera hiala tamin'i Jesosy ao amin'ny 9:9 dia tsy izany ny tranga ao amin'ny 9:10. Luka 5:10.
ary rehefa nampiantsona ny sambokeliny teo tanety izy dia nafoy ny zavatra rehetra ka nanaraka an' Jesosy. Nanjary nanaraka n'ilay nasainy niala teo anatrehany Petera. Resy lahatra tanteraka izy fa io lehilahy io no zavatra rehetra ka mendrika moizana ny fiainana manontolo. Lesona roa lehibe no andeha hotsarovatsika amin'ity tantaran'i Petera sy ny namany ity. Rehefa tody sy fahombiazana dia arao ny tenin'i Jesosy, ary rehefa mahomby dia afoy izy izany ka manaraha azy. Hivavaka isika. Rainay izay ny an-danitro, aza vela hiankina amin'ny fahalalanay sy ny fanandramanay izahay, fa ampio iaino sy ankatony teninao izay mitondra fitahiana sy fahombiazana. Ampio koa izahay afoy ny zavatra rehetra ka anaraka anao, ary mba ho tonga mpanarahan-tolona maro ho ao amin'ny fanjakanao. Irao ny fanahinao, hitarika ny vahoaka anao izay mitory ny filazantsara ny famonjenao ao amin'i Jesosy. Engany io vita tsy ho ela izany asa masina izany, ka mba hiverina tsy ho ela Jesosy zanakao. Amin'ny anarany no angatahanay izany vavaka izany. Amen. Tarika Giovanni. Anarakanao aho ry Jesosy malalo, hitoetra aminao aho isan'andro isan'ora, eo ankaikinao no matsara ahy, satria ery toky tsy fanantenako antompiainako ianao. Ny foko efa babo sy hialaminao, Eliaza irefa kampanay, na eo azy ireo fa orina ditsaina manjo, de vao mainkampitombo hatrany ny fitiavako anao. Tsy misy izay ahasarakahy aminao, satria sarobidy ny razay nomena amonjenahy. Fitiavana mandraky izay tsisy fetra no nitiavanao ampanota mahatra. Tsy misy antakaroko anao raha mbola tanitroany tany, anarakanao raha mbola miaina koa. Zay lay onjany fanantenana. Mamonjy mahery namorana mafy zany lalankaleha, naiza no hitondranao ahy Jesu, vononao anarakanao, sady tiako ianao. Tsy misy izay ahasarakahy aminao, satria sarobidy ny razay nomena amonjenahy. Fitiavana mandraky izay tsisy fetra no nitiavanao ampanota mahatra. Tsy misy anakarokanao raha mbola tanitroany tany, anarakanao raha mbola miaina koa. You are listening to Adventist World Radio, the voice of hope.
feon'ny piaino, feon'ny piaino. dia misaotra an'Andriamanitra indretsika tafahoana amin'ity anio ity miaraka amin'ny namana anankiray izay tsy vahiny amintsika. Ny anarany a dia Ferdinand. Ny alalan'ny olona azy a any amin'ny faritra any amin'ny Dego maromaro koa izay faritra hipetrahany a dia mahiratra kanefa jamby izy. Dia faly miarabanao namana mahiratra, namana Ferdinand. Ia, faly miarabany nominay Liandry amin'ny tany tsy dia miaraba koa ny mpanaraka tsy tapaka ny AWR rehetra maneran-tany. Tamberona kely, inona ny mahatonga ny olona any Dego tampon-tanàna miantso an'se hoe mahiratra kanefa se jamba tanteraka? Tena marina izy io tsy anaraka fa karazana surnom napetraky ny pasteur anankiray tamin'ny fiangonana zandriny tamin'izany fony izany mbola mivavaka tany tamin'izany fotoana izany. Dia ilay izy zany karazana hoe surnom positif, izany hoe zany mba hitenenana hoe na dia jamba ary izy dia mahiratra n'izay nataonko izy zany chrétien izy fa mahalala an'Andriamanitra dia mahiratra masom-pananja zany natonga ny surnom napetraka izy fa tsy tena hoe anarana. Ya, fantatra hoe tsy tena anarany se ilay izy fa noho isea afaka mahavita zavatra betsaka vitany mahiratra. Azonao averina kely hoe inavy ny zavatra vitanao a mitovy amin'ny mahiratra mba ho ren'ireo mbola tsy nandre? Tamin'izay nanao asebose tamin'izay zany hoe mpanampy ny varikena zany tamin'izay fotoana izay. Dia talohan'izay efa nanao transfert na crédit, efa nanao recharge zany talohan'izay. Dia efa nanao ny recharge iny asako nandritry ny fotoana maharitra izy io. Dia efa nanao formation na cuisine koa fa noho tsy nahita asa moa dia tsy maintsy hoe nanao an'ilay crédit. Dia taty aoriana nanao varitra hena amin'izay zany taty aoriana. Zay zany ny fidrona vavolombelona tamin'izay fotoana izay raha ohatray fitiana. Fampatsahivana moa inava zavatra mivarokena. Ahoana ny fomba nahatonga an'se ho afaka mivarokena kanefa se tsy mahita? Voalohany aloha zany niara-miasa tamin'olona satria miasa aman'olona dia ry zareo moa no manentiko fa niasako zany dia hoe mandanja an'ilay izy. Mandanja an'ilay izy, manome an'ilay izy ny mpanjifa zany izay niasako tamin'izay. Dia ny balance indray moa miankina amina mesure zany. Izany hoe zany tena hoe ianao zany mitady hoe tokony eo amin'ny firy grama ty zavatra ty satria raha balance ny resana dia grama zany no miresaka. Dia andraranao zany mieritreritra tokony eo amin'ny firy grama ty zavatra ty. Dia izy koa zany mila centrena ilay izy satria raha vao makany amin'ny sisin'ilay balance ilay izy dia lasa na anao perte na anao zany mangalatra. Ahoana no afantaran'se an'izany nefa se tsy mahita e? Mahita an'le hoe ity le vato mizana sa tsy vato mizana no ampiasainareo? Tena ireny no ampiasaina. Dia ilay izy ireny mihitsy no ampiasaina. Dia ilay izy zany apetrapetraka araka ny tokony. Raha koatra ny hoe fitahian'Andriamanitra, hoe fitondran'Andriamanitra manokana zany ilay izy. Tsirotraina avy amin'Andriamanitra dia alahatranao araka ny tokony ho izy zany ilay zavatra zany. Fa izy zany tena marina hoe Andriamanitra ny ao ambadika. Fa raha maha olombelona satria indraindray ihany misy ny manadiny fa tena hoe Andriamanitra zany manampy amin'ilay satria rehefa vonona koa ianao tsinona dia afaka manampy anao izy. Dia ahoana indray ilay hoe mivarotra crédit sy ny sisa, ahoana naizanao an'izany fa tena tsy mahita mihitsy ianao? Ka tamin'ny varotra crédit zany za mihitsy aloha nankanontany amin'ny botika tamin'izay fotoana izay dia misy karazana formation vitsivitsy nomeny zareo teo eo amina 10 minitra angambany satria ny puce ny recharge dia tahaka ny puce rehetrarehetra ihany zany fa tsisy mahasamby hafa anazy. Raha tsy toa nga hoe any amin'ny menu izany izy vao miova kely satria hafa mihitsy ny menu rehefa hoe transfert crédit any. Dia ry zareo fotsiny sista nanoro ana nandritra ny fotoana fohy fotsiny teo eo amin'ny 10 minitra ngamba farany lava tamin'izay. Dia teo ihany nanaovana an'ilay izy. Ahoana no ahafantaran'se an'ilay hoe zone numéro sy ny sisa? Ilay olona ny manonona dia izany manoratra. Dia ny montant zany tsy maintsy hoe za ihany manao montant an'ilay izy. Ahoana ny fomba nianaran'se an'izany? Za ilay fa mpampiasa telefona ihany hatramin'izay. Nanoko tamin'ny 2007 any efa nampiasa telefona dia tsy dia nanany sarotra amiko intsony ilay izy fa ny eo amin'ny 0 matetika no manahirana indraindray fa tsy dia hoe
mazana loatra satria ny zéro tsy no ny zéro ny tena valeur rehefa hoe ao anatin'ny crédit. Raha ohatra fotsiny hoe raha 500 ariary zao zéro anankiroa raha ataonao zéro anankitelo tonga dia any amin'ny 5,000 ariary le izy. Dia iny ihany zany ny somary mila fitandremana iny fa nazana tsy zany nefa mbola tsy tratran'izay kazy aloha isaorana an'Andriamanitra. Firy taona se zany nanao an'izay asa zay indray? 2013 nanao an'ilay izy dia jusque taty. Dia tsisy manararoatra ve amin'izany? Hatreto aloha isaorana an'Andriamanitra fa tsy nisy ny nanararoatra. Ireo olona ireo ve nafantatra ny se hoe sejamba aminy? Ie, ataoko hoe zato isan-jato dia mahafantatra zany. Fa tsy nararoatra ny olona? Tsy manararoatra ny olona fa misy any nitady hanararoatra satria misy fotoana izy no mampiditra an'ilay numéro dia lazainy fa hoe tsy tonga ilay crédit. Nefa izy no hoe izy dia iny zany dia tsy maintsy ampijerena an'ilay olona eo akaiky aloha ilay message tena tsy tonga marina fe satria ny opérateur izay ampiasainao tsy maintsy mandefa message foana hoe tena lasa tokoa iny zavatra iny na tsy lasa tokoa iny zavatra iny. Dia izay zany tena ilay mpanjifa ihany zany no saina manampy an'izay. Ilay mpanjifa satria ilay olona manko ilay mpanjifa eo akaiky ihany satria milatra ry zareo ny fiten'ilay izy dia ry zareo ihany miverifie an'ilay izy hoe tena lasa ny efa anao mihitsy ny diso numéro dia ohatran'izay. Dia manao na fivelomany se nandritra n'izay fotoana izay nety tsara? Azo lazaina hoe nety aloha izy tamin'izay. Nety izy tamin'izay satria nandeha araka ny tokony izy ilay izy. Fa taty aoriana moa izany natonga naniova ny varitra ina satria nanomboka be dia be ny mpanao an'ilay izy dia tsy tena omby intsony. Tonga aty Antananarivo indray zao Ferdinand. Inona ny hatondian'ny Ferdinand aty? Satria moa ny fiainana amin'izao mila mivoatra be dia be koa ny fiovarana takarina dia iny koa moa zany te hanova asa hafa dia nandeha taty Antananarivo zany nanao informatika. Dia manao informatika azy ao satria nisy fotoana tsika raha nahatsapa tsara nisy fotoana hoe na dia manam-pahaizana toy ny ahoana ary ianao ka raha tsy mahay informatika dia mitovy amin'ny tsy mahay ABD ihany. Dia iny koa moa ny tontolo izay henantsika zao tafiditra amin'izany hoe digitalisation zany. Dia mampahaolo-pirenenanao dia mba manana zo koa na mba hisitraka an'izany fivoarana zany. Dia izany nahatonga niakatra aty izany mba hoe hanao informatika. Firy volana izay ny anaran'ny se informatika aty Antananarivo? Enim-bolana. Enim-bolana? Dia ahoana moa zany hoe jamba mianatra informatika zany, le mijery clavier sy ny sisa. Misy mpampianatra ahoana no ahafahanse manao an'izany? Mba azo lazaina ampianao-tsika satria izay ny fanontaniana mipetraka voalohany eo amin'ny sain'ny mpiaino hoe ahoana zany? Nenay aloha izany dia miainga amin'ny rakoursia. Dia iny koa zany ny informatika ny hoe dia ohatran'ny informatika ny olona mahiratra ihany fa tsisy mahasamby hafa anazy satria afaka manao invitation izay, afaka manao ireny karazana karta isan-karazany izay ilaina amin'ny fanomezana ireny. Fa izay fotsiny zany miainga amin'le ordinateur zany fa adaptena ilay izy dia miteny zany ilay ordinateur. Miteny izy tosy tendrenao zany dia miteny izy. Fa izay fotsiny tsy afaka mampiasa souris fa nenay zany clavier ihany dia raccourci ny ampiasaina. Raha ohatra zao anao zao no calculena amin'ny Excel ohatra dia tsy maintsy mampiasa raccourci ianao zany. Raha ohatra anao mise en forme na hoe anao karazana cliquer zavatra be dia be dia tsy maintsy hoe raccourci zany ny ampiasainao amin'ilay izy. Izay zany tena ampiasaina matetika. Enim-bolana zany lavalava ihany zany Ferdinand. Inavy zany zavatra efa hainy Ferdinand nandritra n'izay enim-bolana izay? Tena fa be da be. Afaka tanisaina ve hoe izay so afaka manao public postage, calendrier na amin'ny Excel zany na amin'ny Word zany efa ariko ilay izy. Dia raha ohatra indray moa resaka calcul amin'ny Excel angamba nataoko hoe ny 90% amin'ny Excel efa voafehiko aloha hatreto. Miaraka amin'ny anana rehetrarehetra na recopie incrémenté an'ilay izy dia na fusionnena amin'ny Word satria raha anao public postage manko tsy maintsy hoe ny Word sy ny Excel zany ny fusionnenao dia anaovana an'ilay izy dia fa izay zany efa voafehiko hatreto. Rehefa vita ny fianarana dia inona ny zavatra kendrenseho atao vokatr'izay fianarana nitovoziny izay? Ny fanirika aloha hatreto. Dia raha vao miala eto ao aorianan'ny stage dia manana heritreritra aloha hoe tsy maintsy hoe hitady asa aloha. Fa raha ny tena programako izany dia hanokatra cyber nefa no mbola tsy maintsy mila enti-manana izay dia tsy maintsy hoe hitady asa aloha izany mandra-pahaitana an'ilay enti-manana anaovana an'ilay izy. Inona ny karazana asa tadiavin'ny se zany?
Ny eritreretika aloha zao hoe no tsy maintsy hoe no secrétaire bureautique aloha satria izany ny anaranay. Satria izay tsyna le zavatra ianaranay dia tsy maintsy mifandraika amin'izay. Ahoana no ahafahansy mieritreritra fa mety ho vitan'izay izany hoe cyber izany satria tsy maintsy mikarakara olona maromaro, mamantatra hoe inona no ataony sy ny sisa. Ahoana no ananana izay finoana fa ho vitan'izay izany? Za aloha mino fa vitako ilay satria raha ohariko amin'ilay dingana efa vitako, enim-bolana izay ny vitanay. Dia hita raha oharina amin'ilay fivarina vitako izany satria ilay izy sy ny cyber matetika dia ilay olona ihany aloha amin'izao fotoana izany misaiko hoe ilay olona ihany no manao an'ilay zavatra ataony. Ankoatran'ny hoe ilay olona tsy mahay saisie angambany. Dia ny manipuler an'ilay informatika nefa ny ohatrany efa saika fa voafehiko avokoa ny akamokamoaroany. Eny fa na dia anao saisie ary ohatrany tsy problème amiko ilay izy raha ohatra fa ny any ilaiko fotsiny angambany dia ny hoe anao dicté angambany. Raha ohatra ka hoe efa vita ao ilay izy. Dia ilay anonona an'ilay zavatra an'ilay soratana ihany raha ohatra ka hoe tsy mahay informatika ilay olona. Dia afaka manampy tsara amin'ny mpanjifa koa amin'izay fotoana izay amin'ny alalan'ny fikirakirana an'ilay informatika. Hono Ferdinand, lavitra ihany dia gao mankaty a. Misy namana ve nitondra ny senankaty tsy hitsatsetsatsyatra izay? Dia avy eo koa mbola hiverina any? Za aloha tsisy namana satria ny tena marina za ohatrany hoe manana sedra nandalo olana ara-pianakaviana ihany any tena marina. Dia tsy dia misy fianakaviana hoe manara-masina ohatrohatr'izany loatra fa efa hoe raha ohatra ka izany amin'ny tenin'izao tontolo izao izany dia ohatrany hoe didoa fotsiny na ilay akaty satria mba te hitany soatsy. Fa fantatro fotsiny efa hoe tsy ditra ilay izy fa tsapako hoe ilaina amin'ny fiainana ilay izy. Ary Andriamanitra nanampy anahy amin'ilay izy dia tsapako hoe mahasoa ilay izy. Dia za rery ihany na avy any dia za rery koa izany tsy maintsy maverina any. Inona mahatonga sy manana heritsaina tahaka an'izany na dia sarotsarotra na dia olona mahiratra aza ny hitady vola andehanana avy any Dego mankaty dia avy aty indray makany ny fianarana tao. Ahoana ny mahatonga sy manana an'izany heritsaina manokana izany? Izy io izany raha vao anao mpiretin'ny zavatra anankiray dia na ilay zavatra manery anao andrisika anao hopotsaka dia na ilay zavatra manery anao andrisika anao hitsaka hiezaka. Dia ilay ny anahy izany tsy nitondra anao ho any amin'ny fahaketrahana ilay izy fa nahatonga anah hitsaka. Dia tsara marina kosa nefa na hisaorana be da be ny fiangonana fa ny fiangonana no tena hoe nanampy anazy satria vola tsy latsaky ny any amin'ny 4 millions d'ariary no lany mandritry ny herintaona ty satria izay manofa trano aty. Dia ny fiangonana izany tena niantoka ny ampahany be da be tamin'ireo. Fiangonana izany Dego moa misy any Ferdinand? Morafeno Ambalakaza Adventiste. Morafeno Ambalakaza eto izany dia mitondra fisaorana, mampitondra fisaorana manokana ny fiangonana izay manohana ny namana tahaka an'izao. Ny fianaran'ny sehaty rehetrarehetra izany dia zareo koa mbola manampy. Vaty izany atondrareo satria izay tsy mandoka fitaovana aty. Afatrafatra mba hapetraka Ferdinand ho an'ny tanora mahiratra. Ny asany ny zavatra tiako hapetraka ho an'ny tanora mahiratra dia izao hoe raha mbola manana opportunité ianao na eo amin'ny fianarana eo na eo amin'ny fitadiavana dia manaova aloha. Matetika tsika ao anatin'ny opportunité indrindra tsika ny kamo. Nefa rehefa teren'ny zavatra anankiray tsika dia izay tsika hoe takizay ihany nanao fa izany tena tenentsika hoe aleo manao soa ihany toy izay manao takizay. Rehefa ao anatin'ny opportunité za tena tsy afeniko atsika fa za ty eo amin'ny 27 taona ko avy nahay nanoratsy any anarako. Fa izao nefa ny afaka manao informatika soamantsara ary ny olona mpiara-mianatra aminay niveau bac daholo fa za tsy manana na BPC ary fa mitovy ihany no moyenne anay nefa. Tsitsatsetsatsiaritra hoe mahiratra daholo ve nefa sa misy jamba miara-mianatra aminareo sa ahoana? Ny anay izany jamba daholo ny mianatra amin'ny zareo. Ao ny sasany efa première any amin'ny université any tratry ny fahatsambahana. Dia zareo izany maharaka satria olona première any amin'ny université izany tsy hitovy niveau amin'ny collège mihitsy izany. Fa saorako an'Andriamanitra hoe maharaka ary mitovy. Fa ny tiako tenena izany hoe raha manana opportunité dia manaova. Ary na izany natsahango koa nefa ho an'izay manao dia fadino misaraka amin'Andriamanitra aza mandeha amin'ny fahaizana izany fa akina amin'Andriamanitra ihany ny zavatra atao. Matetika moa ny olona raha fa manana opportunité hanana ny fahafahana manao sy ny tanjaka sy ny tariny dia ohatrany hoe tsy hitany hoe Andriamanitra ao aorianao.
fa ninina zavatra taonao a dia kino ambavaka foana fa matoana ao tonga amin'ny toerana io a dia Andriamanitra zany nametraka anao teo hoe hoan'izay somary manala faketraketrahana matetika dia fotoana ihany sao hoe tsy tokony ho kivy zany atsika manoloana n'ilay ady mandala fa za zao tena varoolombelo hoe mary ihany ny ady nandalovako fa tsapako hoe Andriamanitra zany teo foana izy nanampy dia tsy tokony atao mankivy zany reny ady reny fa tokony hoe iny ary mahatonga anao kokoa hitsaka bebe kokoa sy anao bebe kokoa mihoatsin'izay efa vita. Misaotra ny Ferdinand tonga indray nijoro vavolombelona teto amin'ny studiony radio AWR. Mbola mitoy ny fianonany fandarantsika? Mbola mitoy. Efa hatramin'ny taona firy moa zany Ferdinand ty niaino AWR? Tamin'izaho mbola kely aloha dia efa tamin'izany fotoana zany satria nisy fotoana nisy radio-mpanjakana iray tao Majungana dia efa nisy io dia niaino tamin'izay dia nisy fotoana nefa ny fandarana ohatrany somary tapatapaka dia taty amin'ny 2010 taty indray tamin'izaho tonga tany Diego indray fo nisy radio anankiray nisokatra efa 2016 angamba izay na 2017 raha tsy diso dia nanomboka tamin'izay dia efa nanaraka ny foana dia hatramin'izao 2023 mahafinaritra be ilay izy mampirisika anao hiezaka ary porofon'izany za zao anisan'ny nanampy anabe da be ilay fandarana hoe tokony hoe mirisika hoe ohatra hoe ao amin'ny fandarana fanabeazana ny tanora zay taritiny zokobe Eliondry amin'ny tantsony nampirisika ny tanora tadidiko tsara mihitsy ny teniny tamin'izay hoe zonao zy anao an'izay tianao atao fa tsy zonao kosa isafidy no vokatra ny nataonao. Tena tadidiko mandraka tiana androany zay teny zay hoe tena marina zany dia nisy fotoana nisy tantara kely tamin'izay hoe averina amin'ny fotoana ohatr'izao dia hoe tena mbola tsy afaka miverina zany ny taona tsy afaka miverina zany na ahoana ny fomba taona ahoana fa izay eo ampelantananao liatsehanao aloha zany dia anjaranao no manatsara anazy dia nitazomiko ilay izy tena nitondra zavatra be da be tamin'ny fiainako ilay izy. Dia misaotra betsaka Ferdinand AWR téléphone 033 37 106 13 034 06 797 62. Izay koa namarana ny fiarahantsika teto tamin'ny tianio ity misaotra anao nahatra hatramin'ny farany tamin'ny fanarana ny fandarana feon'ny mpiaino misaotra ny namana Nartina tery amin'ny lafiny teknika mandra-peony indray ary. AWR mitondra fanantenana isan'andro ho anao. Emervonjy sy domoina. Natolony isan'andro ny teniny zay efa nanova ny fiainako nanitsy ny lalako ka nampianatray handeha nanolotray ny famarinana ny fanahy masinako dia narotsany hitarika ay oeo antogony namelona ny afony finonao anatikoa hitarika ay hoany andanitra manotrano ny mpanesya satria Jesosy tompo eo anilako kanino nahanjoay dia hatoky azy hasoavany zay fantatro fanahatoy zao ay dia hoisarireo zay olombovonjy zay lay monjany fanantinana.
dia narotsany hitarikay ho eo antongony namelona ny afony fiona ho anatikoa hitarikay ho any andanitra manotrano ny mpanesya satria Jeso tompo eo anilako kanino nahanjoay dia hatoky azy noho ny fahasoavany zay fantatro fanahatoi zao ay dia hoisan'ireo zay olombovonjy Jesosy no ivompianako lay tsy dia tsy aharobaka manotrano ny mpandesya satria Jeso tompo eo anilako kanino nahanjoay dia hatoky azy noho ny fahasoavany zay fantatro fanahatoi zao ay dia hoisan'ireo zay olombovonjy dia hoisan'ireo zay olombovonjy Faniteninao no fahamarinana. Taridalana manokana fianarana baiboly avoaka ny Fiangonana Adventista maneran-tany. Iarahanao amin'ny radio feo ny fanantenana. Faly miara-mianatra ny ten'Andriamanitra aminao indray ny namanao Elion Andriamitanso. Efa tonga ny amlesona fa 7 sady sika amin'ny fianarana ny bokin'ny Salamo. Efa betsaka ny tombontsi ho azo sika avy amin'izany. Ny fampiarana no sisa. Tsy misy dika ny fahalalana, tsy ampiarana, tsy mitondra ninina mihitsy fa maikaza manimba antsika. Ka dia angatao Andriamanitra hanome antsika ampiatra an'izany eo amin'ny fiainantsika andavanandro mihitsy. Mpiandrondry mahafoy tena. Mpiandrondry mahafoy tena. Zay ny lohateny lesitsika amin'ity anio ity. Azonao an-tsaina fa Jesosy zany. Ary efa nilaza miloha mahakasika azy ny mpanao salamo. Andeha maki salamo vitsivitsy sika. Atomboko tsika amin'ny salamo malaza miresaka an'izany. Salamo fa firy zay? Salamo fa 320. Salamo fa 320. Salamo nataon'i Davidy izy ity ary tsy mahagaga raha hainy tsara ny namoaka amin'ny alalan'ny sarina mpiandrondry ny toetra n'ilay Jesosy namonjy sy miahantsika isan'andro. Satria tena niainan'i Davidy zany asan'ny mpiandrondry izany. Ndeha ovakitsika, Jehovah mpiandry ahy tsy hanan-java-mahory ahy. Mampandry ahy amin'ny ahy maitso izy, mitondra eo anivon'ny rano fialan-tsasatra izy, mamelombelona ny fanahiko izy, mitarika ahy amin'ny lalan'ny fahamarinana no ny anarany izy. Tsy pio tsara fa no ny anarany. No anaovany an'izany amintsika. Eny na dia mandeha mamaky ny loha sahaliko ny fahafatesana azy aho dia tsy hatahotra ny loza aho. Fa ianao no amiko, ny tsorakazonao sy ny tehinao ireo no mahafatahotra. Mamelatra latabatra eo anoloko eo masony fahavaloko ianao, manositra diloilony lohako ianao, ny kapokako feno dia feno. Eny tokoa fahasoavana sy famindrapo no anaraka ahy amin'ny andro rehetra iainako, dia hitoetra ao an-tranon'i Jehovah andro lava. Tena voatanisan'i Davida mihitsy ny toetra n'ilay mpiandry tsara, zay maneho ny toetra an'Andriamanitra miahy antsika isan'andro. Satana dia mikendry ny hanapotika antsika amin'ny segondra sy minitra rehetrarehetra. Satana dia mandiso ny toetra an'Andriamanitra,
milaza fa Andriamanitra dia loza be mpiandrikendry-tohana izy daholo ny aviany ratsy rehetra, izany hoe ny zavatra ataony Satana no lazainy fa ataon'Andriamanitra tahaka ny mpanao ratsy rehetra. Eto dia asehon'Andriamanitra amin'ny alalan'ny mpanompony izay niaina tamin'izany fiandrasan'ondry izany ny tena toetra n'Andriamanitra marina amintsika, mpiandro-ondro tsara ary miaro atsika. Toizantsika ihany ao amin'ny Salamo 8:7 dia mbola miresaka an'izany koa. Salamo 8:7 vonjeo ny olonao ary taio ny lovanao, andraso izy ka tezao mandrakizay. Le teny hoe andraso izy dia mbola fiteny fampiasa amin'ny fiandrasan'ondry ihany. Dia toizantsika amin'ny Salamo 8:7 sy ny 7:15. Salamo 8:7 sy ny 7:15. Fa mamindra toerana ny olony toy ny ondry izy ary nitondra azy tany anefitra toy ny ondry andiany. Nentiny soamatsara izy ireo ka tsy mba natahotra, fa ny fahavalony kosa voasarony ranomasina. Avy dia azontsika tsaina ny fomba ny tantanan'Andriamanitra ny zanak'Israely niala tany Egipta ho any Kanana. Anisan'ny toe-javatra nitranga teny an-dalana ny fanehoan'Andriamanitra ny voninahiny teo amin'ny ranomasina mena. Dia mbola hoarina amin'Andriamanitra izay miay ny ondriny izany. Tahaka an'izany fiahian'Andriamanitra antsika. Tsy tokony hatahotra isika raha mbola azontsika antoka fa miaraka amintsika Andriamanitra. Dia asaina ianao mbola hamaky ny Salamo 7:7, Salamo 7:7 sy ny Salamo 100:2 Salamo 100:2. Hitantsika eto ny fanehoana ny fifandraisan'Andriamanitra sy ny olony. Sary maneho an'Andriamanitra ho mpiandro-ondry no hitantsika eto, ary ny vahoakany no ondry andrasany. Dia izaho sy ianao izany. Manasongadina ny fitarian'Andriamanitra, ny fiahiny antsika izany amin'ny fotoana rehetra, ny fianteherantsika aminy mba hanomeza rehetra ilaintsika amin'ny lafiny rehetra eo amin'ny fiainantsika, ara-batana, ara-tsaina, ara-panahy, ara-piaramonina, ara-pihetsepo, amin'ny lafiny rehetra. Hevitra manambara ny fifandraisana misy izay tena ety dia ety eo amin'Andriamanitra sy ny olony no aseho an'izany sary izany, satria miara-miaina amin'ireo ondrin'ireo mihitsy izy. Miara-miaina amin'ny ondriny mpiandro-ondry ary mikarakara ny ondriny tsirairay avy. Ny saran'ny mpiandro-ondry dia manipika ihany koa ny maha-an'Andriamanitra antsika izay ondriny. Fatorana mafy anankiroa no miantoka an'izany. Dia voalohany aloha ny famoronana, satria izy namorona antsika. Ary faharoa ny fanekena nataony tamintsika rehefa nanota isika dia nanao planin'Andriamanitra amin'jenantsika dia nanao fanekena izy. Ary miazona an'izany fanekena izany hatramin'ny farany. Fa isika olombelona no mivadibadika. Manasanao hamaky izay voalaza amin'ny Hebreo 13:12 sy ny 13. Hebreo 13:12 sy ny 13. Ary Andriamanitra ny fiadanana izay nitondra an' Jesosy Tompontsika mpiandro-ondry lehibe hiala amin'ny maty, mitondra ny rany fanekena mandrakizay. Izy ny hatanteraka anareo amin'ny tsara rehetra hanao sitrapony ka hiasa ao anatinareo izay hankasitrahany eo masony amin'ny alalan'i Jesosy Kristy ho azy any ny voninahitra mandrakizay. Amen. Mpiandro-ondry lehibe mitondra ny rany fanekena mandrakizay. Zany ny tena toetra n'Andriamanitra. Ary efa nilazai ny mpanao salamo mazava tsara. Azo heverina zany fa ny sary maneho an'ilay mpiandro-ondry avy any an-danitra izay nitaridalana an'i Josefa tahaka ny andian'ondry dia manondro ny tso-dranon'i Jakoba tamin'i Josefa, izay maneho an'Andriamanitra ho mpiandry ny Israely ondriny ary mangataka ny teny fikasany sy ny fitahiny. Mety hisy eritreritra hoe ny mpanjaka dia manana ny toerany mpiandro-ondry ihany koa. Mitomarina izany kanefa mpanjaka sy tanteraka ihany olombelona. Fa ilay Andriamanitra izay namorona sy nanao planina hamonjena antsika, izy ilay mpiandro-ondry, ilay tena mpiandro-ondry mahafeno fepetra rehetra.
manasanao inga hamaky izay voalazo amin'ny jaona toko 10 andiny faraikambefolo ka hatramin'ny fadimambefolo hoe jaona toko 10 andiny faraikambefolo ka hatramin'ny fadimambefolo ahitantsika ny teny nataon'i Jesosy maneho fa izy ilay mpiandry tsara sy ny toetra mampiavaka an'izany hoe mpiandry tsara izany ary ohatra lehibe ho an'izay rehetra milaza azy ho mpiandry pasteura loolona sy ny sisa izaho ny mpiandry tsara ny mpiandry tsara manolotra ny ainy hamonjy ny ondry fa tsy sanatria ireny mifanohitra amin'izay ka ny ondry indray no ho an'ny mpiandry toizantsika ary ny pikarama satria tsy mpiandry na tompony ondry izy raha mahita ny ambody avy dia mandao ny ondry ka mandositra ary ny ambody misambotra ny ondry ka mampiahaka azy mandositra izy satria pikarama ka tsy mitandrina ny ondry mila mitandrina zany ny mpiandrondry pikarama sao sanatria tratran'izany olana lazain'i Jesosy zany ao anao izy eo amin'ny 14 zaho ny mpiandry tsara fantatro ny aho sady fantany aho dia tahaka ny hafantarany ray aho sy ny hafantarako ny ray ary izao manolotra ny aiko hamonjy ny ondry zany no atao hoe mpiandrondry tsara Jesosy mihitsy eto milaza ny tenany ny momba ny tenany amin'ny mampiandry tsara azy ho anao izay ondry ny Kristy mifandray akaiky amin'ilay mpiandrondry venao ary fantany tsara venao fantatrao koa ve izy zao mivolazo amin'ny jaona toko 10:4 sy ny 17 jaona toko 10:4 sy ny 17 ary rehefa mamoaka ireo rehetr'ireo izy mamoaka ny ondry zany mamoaka ny ondriny dia milo azy ary ny ondriny manaraka azy satria mahalala ny feony ny ondriko mahalala ny feoko ary izao mahalala azy ary izy manaraka fantatrao ve ny feon'ilay Andriamanitra izay mitarika ny fiainanao isan'andro samy fangaro aminao ny feony sy ny feon'ny Satana ny feon'ny favalo feon'ny liona fa nao ny mpiandrondry any amin'ny faritra misy an'i Jesosy fahiny iny ny mivorivory rehefa takariva alohan'ny odiana tsy ny mpiandrondry ihany amin'izay fotoana izay no tafavory fa mifangaro eo anoloan'izy ireo koa ny ondrin'izy ireo rehetra ary rehefa mandeha izy ireo indraindray mandeha tsikelikely izy ireo dia misioka fotsiny amin'ny ondriny na miantso ny ondriny anaraka azy dia fantatry ny ondriny feony dia miavaka manaraka ny mpiandrondry iny ny ondriny laza koa Jesosy fa betsaka ny ondriny mbola any amin'ny vala hafa any izay mbola ho istominy hoentiny mba hiaraka aminy ao amin'ny andian'ondriny zany voalazo amin'ny jaona toko 10:4 raha tianao ny voaro amin'ny ratsy amin'ny lafiny rehetra mihitsy dia manarà an'ilay mpiandrondry tsara Jesosy Kristy dia ilamina ny fiainanao amen. Adventist World Radio, the voice of hope. Radio feon'ny fanantenana. Ny farana treto ny fanarahanao ny fandaharan'ny radio feo fanantenana na ny AWR amin'ny teny malagasy. Azonao atao ny mamerina miaino sy maka maimaim-poana ny fandaharana vokarinay amin'ny teny pirenena mihoatriny 100 amin'ny fotoana rehetra. Raisoaryn'ny adresy ahafahanao manao izany. awr.org na feofanantenana.org.